Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Daniel any Babilôna, tapany voalohany. Daniel mijanona ho matoky an'Andriamanitra. Nanao fahirano tanànan Jerosalema ny mpanjaka lehibe Nebukadnezara ka resiny. Tranga tsy nahavery fanantenana tanteraka izany ho an'i Jiosy. Navelan'Andriamanitra ho lasa babo ny mpanjaka Joiakima. Nanompo Andriamanitra tsy izy, tsy afaka nanampy azy akory tao anatin'ny fotoan-tsarotra. Nangalary ny fahavalo ireo arenan'ny tanàna sy ireo zavatra tao amin'ny tempoly. Aspenazy, tiako ireo tanora Israelita hanompo ahy, hoento ireo matanjaka indrindra sy ireo marani-tsaina indrindra, ireo tovolahy tsara tarehy. Nandeha dia tongotra mihoatra ny 700 kilometatra ireo gadra. Daniela sy ny namany dia tao anatin'ireo. Tonga tao amin'ilay tanàna lehibe Babilôna ihany izy ireo no ny farany. Inona izao ireny mety ho hitany ao amin'ny lapan'ny mpanjaka? Tsy maintsy makatony baiko rehetra izy ireo. Tsy manana zo izy ireo na amin'inona na amin'inona. Daniela sy ireo namany kosa nefa dia efa tapa-kevitra mafy ny hijanona mahatoky an'Andriamanitra. Manana fandresendahatra tak'izany ve ianao? Mijanona ho matoky azy ve ianao? Any am-pianarana sy any an-trano? Rehefa miaraka amin'ny namana sy rehefa any amin'ny kianjan'ny baolina kitra? Mendrika anehoana fahatokian'Andriamanitra. Tena mendrika izany. Tsy ho ela dia hiatrika ny zavatsarotra voalohany Daniela sy ny namany. Nandidy ny mpanjaka fa tsy maintsy mianatra mandritry ny 3 taona ireo voafonja. Tsy maintsy nianatra ny fiteny babilônana sy ireo foto-kevitra maro hafa ihany koa. Tsy maintsy mihinana izay rehetra napetraka teo anoloany, teo amin'ny latabatry ny mpanjaka ihany koa izy ireo. Ry Anania, tsy afaka mihinana ireo sakafo ireo isika, satria tsy mifanaraka amin'ny fitsipika napetrak'Andriamanitra ireo. Mihevitra ve ianao fa afaka mahazo zavatsafa hohanina isika? Miala tsiny izahay, fa tsy afaka mihinana sakafo eo amin'ny latabatry ny mpanjaka. Ny mpanjaka no nampanokana ireo hanin'ireo anareo. Raha manao zavatra manokana ho anareo ka raha hita amin'ny fanontarianareo toa ratsy kokoa raha oharina amin'ireo zatovo afa mitovy taona aminareo, dia miteraka loza ho eo anatsy amin'ny mpanjaka izany. Miala tsiny izahay, izao toetra mandritry ny 10 andro reto mpanomponao. Aoka omena hankotrana ho sakafo izahay, sy rano ny fisotronay, dia ampitao amin'ny afo izahay, dia manapa-hevitra raha tokony ho tohizana na tsia. Nanaiky Aspenaza lehibe ny tandapa. Dia toy izao ny filazan'ny Baiboly ny vokany. Ary no nitapitra ny afoloana, dia hita fa mandimandina sy matavy aza ny tarehany no an'ireo zatovo rehetra izay nihinana avy tamin'ny hanin'ny mpanjaka. Arak'izany dia navelan'ny lehibe ny tandapa nanohy nihinana hanin-kotrana sy nisotro rano-tsotra izy ireo. Natanjaka tsara Daniel. Mahatoky teo anatrehan'Andriamanitra izy, hany ka nandray valosoa. 3 taona taty aoriana no tsapain'ny mpanjaka ireo voafonja rehetra. Hita fa Daniel sy ireo namany no tsy nanatsahala oharina amin'ny hafa. Ireto zatovolahy ireto dia nanantombo 80 eny amin'ny aranitan-tsaina, mihoatra noho ireo mpampianatra ato amin'ny fanjakako. Tiako raha ireo no hanompo ahy. Saingy fotoana fohy taoriana izay dia nitandomondoza ny ain'izy ireo. Ho tantaraiko aminareo ny toyny amin'ny tantara manaraka. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity. Tahiny tompo daholo, nanolotra ny tantara zokomy.